amin'ny fifehina lehibe no ansoina totokatranotsika indray ny amin'ny zao an'io zao a manoso totokatranotsika indray ny ambassadeur-n'i Oswa ia tondra ny fampianarana larana fafily moa zany ankizy indray zao fahavalo na ny numéro 8 zany falifalinaytsika ty mitondray ny fampianarana androany somary lavalava koa ny fampianarana androany fa elaela tsika tsy niona tsy nifakety fa roa volana zany zay tsika tsy niona dia fampianarana aloha zany rahantsika indray ny misy ao zao inoko sady fefa samy falifaly totsika miaino an'izany teny zany a ravoravo daholo anaraka ny fampianarana indray ny amin'ny zao an'io zao merina ny fiarabanantsika rehetra indray totokatrano tena koa ny ambassadeur-n'i Oswa Eliane no mandroso totokatranotsika ary amin'ny fifaliana sy ny firavoravona lehibe mihitsy no rahantsika indray ny amin'izao zao zany tsy nomena ny frantsay na ny hafa firenena na anglisy na malagasy na afrikanina ny dito folo fanatokana ho an'ny israeliana rery ihany ampiana soina zany le hoe izay fa ataontsika hoe fanatokana ho an'ny israeliana rery ihany dia mba manovan'io zany le teknisiana vetivety amin'izay dia azony olona tsara mihitsy zany hoe natokana ho an'ny israeliana irery ihany zay zany dia mba mijery mesazy kely ny teknisiana fa misy mesazy kely vetivety kely avako amin'ny teknisiana dia mba mijery kely ange ty mesazy ty fa neo mba tsy tinentsika amin'ny olona fa mba tsika samytsika ty any no fampiresaka zany hoe ino moa santionankely moa zany hoe inona zany toromarika zany dia toromarika mahafinaritra le izy mahafinaritra be le izy ho antsika totokatrano dia hiditra avy hatratsika amin'ny ozy ny teny frantsay hoe le vif du sujet zany hoe trany dia ao amin'ilay tena le hoe antondresaka zany no resantsika avy hatrany inona le antondresaka ny didy folo sy ny lalàna mosety koa dia natokana ho any zanak'isy rerery ihany ary tena tsy misy ankoatran'izay ao le resantsika le izy zany ty zany dia fampianarana ho an'ny olona rehetra izay manerina ho any amin'ny lanitra lanitra ny fanahy rehetrarehetra izay te hiverina ho any amin'ny lanitra lanitra dia falibe miaino an'izao fampianarana zao dia izay mihitsy ny anomezana azy antsika hoe ino tsara angely teny vaketsika ny boky ao amin'ny boky indra moa zany exodosy toko fa efa namena tony fa tena amafisina tsara amin'izay le izy satria efa tsy haitso zay hafarany ty tantaranareo ty na ahoana tia ny ady efa tsy haitso zay fihafarany fa teny efa miomana ho amin'ny fandevasana bomba nucléaire daoly zao tontolo zao ary teny efa mifandraona teny efa tsy vita mifandraona efa mifandefa mihitsy iny mandefaka bombabomba tsy haitso ny hafaran'le izy fa aloha eo avotana zay mbola azo avotana aminareo olombelona aloha sisa fa teny ny dada iavasy eo soa io tanteraka io dia tsy maintsy manavitra farapara ny ely aho zay mbola te handeha ho an'izay tsy te handeha moa zany dia tsy olana zany fa rehefa tatazo ny vokatra ny mahazo anao zany exodosy 19:5 hoe tena ny israeliana rery ihany no mihina an'izy ity zany dia tsy tokony hidiranao mihitsiny zay tanitandrina didi folo zany dikan'izay dia mitsipy any amihery daholo satria tsy natokana ho anao zany lalàna ahoana moa nefa anao niditra tao zany dia zany le fantena hoe naniny ianao niditra tao iza napiditra anao tao dia ho azy matsapatena zany hoe tsy mety nataony dia mivoaka aingana dia aingana miala amin'io fiangonana mpitandrina didi folo io misaraka aingana dia aingana amin'io mpitondra fiovavanana mpitandrina didi folo anao io dia manatona ny Elia zao henonareo zao ny feony ary io ny tarehiny io azy mijery tele dia mahitana amin'ny internet sy maro samihafa io ny atao hoe Elia io ny raha ny Oswa dahoary izy misy teo exodosy toko 8:10 afakely izy ny zavatra fa no miseho ato lazokely aloha fa tena zavatra fa no miseho ato exodosy toko 8:10 zay atsy aseho amin'izay ary Mose niakatra ho amin'Andriamanitra
dia niantso azy avata ao an-tendrombohitra nanao hoe izao no lazainao amin'ny taranaka Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'i Israely. Mipetraka mihitsy izany teny eto fa natokana ho an'ny taranaka Jakoba sy fanambarana omena ny zanak'i Israely ity resaka mandito ity izany. Hoe tsy azonareo idirana ho an'ny hafa firenena. Ny atao hoe hafa firenena dia ny anglisy, ny amerikanina, ny frantsay, ny malagasy, ny afrikanina, ny sinoa, ny japoney. Reny hafa firenena ny fiantsonany reny. Fa ny tena tompon'ilay teny araka ny voalaza eto dia ny zanak'Israely na ireo Israelianareo na ny taranaka Jakoba. Dia zareo Israelianina zany resana zany. Ianareo rehefa nahita izay nataoko tamin'ny Egyptianina sy izay nitondrako anareo tamin'ny ilatsiny voromahery sy ny nampakanesako anareo aty amiko, koa ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakotra soa mihoatra ny fiaina rehetra ianareo fa ny rehetra. Eto izany ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy ny hoe raha hitandrina ny fanekeko nareo, ilay asiana mitandrina azy nefa rehefa hitantsika fa ny zanak'Israely sy ny taranaka Jakoba. Mazava be io. Dikan'izany izay malagasy na frantsay na anglisy na sy nitonatona niditra tao efa nandika lalàna ary efa mpanota izy ny dikan'izay. Mazava tsara io teny io. Jeotsika ina moa ilay fanekena. Izy io dia nikatra amin'ny Deutéronomia fingavana izay. Deutéronomia tena mikaroko ato fa manjary mitady ilay be tsika zany. Mampiasa baiboly indray raha vao ohatran'ny hoe fa ty fa elaela ty tsy nampiasaiko mihitsy ty angamba izy nalelo kely be anahy mihitsy hoe ahoana kosa ndre Elia dia tsy mba nampiasainao mihitsy dia aleo sokafantsika zany io zany ngako ny boky malahelo dia tsy haintsika aloha zany zay eritreretin'ilay boky fa ao amin'ny aiza moa iny tena mila karohana kely ndraiky koa za koa rehefa tsy mahatadidy an'itiako hoe dia efa ahoana moa zany izy teo le hoe enomeninareo ny aiza tokoa moa iny aiza iny rova za koa ty fa ela be tsy nikitihana n'itony baiboly tony tandre milalana sy nididy tsy tia mihitsy nisy ka dia ilay hoe denomenareo ny fanekena dia ny didy folo izay mihitsy ilay soratra ao tsy tadidinareo koa ve izay loza fa tsisy mahatadidy intsony tsika rehetrako za koa ty tsy mahatadidiko mety ho tadidiko ihany foka aloha hoe tsy avelantsika raha tsy hitantsika izy mihitsy izay io ary fitantsika Deutéronomia toko faefatra andininy fa 3:10 zay hitanareo fa tadidiko ihany io rehefa elany io Deutéronomia 4:13 rova koa tamin'iny tena ohatrany tsy namokatra ianao tamin'iny tena tsy namokatra ianao tamin'iny ndao ary iozynareo hoe angavy hoe ianao mampianatra sa miresaka ka mahafinaritra mifampiresaka rehefa mampianatra tanao mpampianatra tsy maintsy miresaka amin'ny mpianatra mba hiditra tsara ny lesona dia ohatr'izany koa izy io fampiresaka tsara dia miditra tsara amin'izay aloha tsy miteny hoe masika be zany Elia zany tsisy azy zany fa Elia zany entitra be ny marina tsy mety manaiky zavatra ratsy mihitsy izy dia nambarany taminareo ny fanekeny izay nandidihany anareo araina dia ny didy folo ka ilay fanekana ny fampiresana reny bokyny Exodus io zany dia ny didy folo sy ny lalàna amin'ny Mose io zany ilay fanekeny io zany le hoe ny zanak'Israely no mitandrina io fa tsy azo tandremany malagasy tsy azo tandremany frantsay ny anglisy ny rosianina ny amerikanina ny japoney fa reny hafa firenena tsy mahazo mitandrina an'io namafesiny zany dia izay mantsy le hoe tsy nomena ny hafa firenena io namafesiny zany ao amin'ny bokyny salamo no angenotsika any aty salamo 147 19-20 izay moa zany ry roa salamo 147 da ho atsika hijereny indray eno ndraiky ny teny milaza ny teniny amin'ny Jakoba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny tamin'ny Israely tena mahitsy be mihitsy le teny ary tena be impressé ohatran'ny basy mitifitra any fahatry ny Russie sy ny Ukraine hatrany dia
miaraka amin'ny jumelle ay ohatra izany koa ty teny ity milaza ny teniny amin'ny Jakoba izy ary ny didiny sy ny fitsipy ny tany Israely. Zany hoe mialanao ry malagasy, mialanao ry frantsay, fa raha mbola mitandrina an'izany ianao dia mpandika an'izao teny izao ianao, mandika ny lalàna ny dikan'izany. Ny andininy faharoapolo mahitsy be mihitsy ny teny, tsy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy, ary ny fitsipiny tsy fantatry ireny. Mahitsy be mihitsy ny teny, tsy fantatry ireny ny fitsipiny. Manina ianao no nafantatra fa antena apetrako aminao izay mihaino sy mandray any Eliam izao manerana azy tontolo izao, maninona ianao no nafantatra ny resaka didifolo nefa ianao tsy Israely ihany. Izay ny pirofo fa mpamosavy ampianatranao an'io ary mpamono ny fananao hitsipy any amin'ny elo. Devolona no oranao an'izany sary zany, zany hevitra zany avy any amin'ny devoly zany manoro-hevitra Elia hoe miala tany amin'izay andao anaraka ny Elia. Manarahany Elia nareo, ho an'izay hamonjy ny fanany rehetra dia manarahany Elia. Io Elia io tanareo io mahafinaritra be zany Elia zany, tsara zany. Devoly ihany ny tsy tehan'io satria mandrava ny asany ary mamoaka ny olona hiala ao ambanin'ny fahefany dia tsy mahazaka mihitsy ny devoly. Zay no mahatonga azy manaratsy ny tena izy. Ho adversaire-ny ve tsy ho aratsiana dia mino an'ilay fanaratsiana tokoa ilay olona fa mananatra Elia hoe efa aza mety ram'izany tsoa fa devoly tsy maintsy manao an'izany, asany io. Fa ianareo ilay fanafananareo sy ny fanavotana eritreretina amin'izay. Lozika ny devoly tsy maintsy manaratsy ny Elia satria mpamonjy olona dia tsy maintsy aratsiany devoly. Noho izany aza mety miainao izay tsoa fa lasa mivadika devoly ohatra ny devoly ihany ianao farany efa mba olona ihany. Zao no teny anankiroa milaza fa tena tsy natokana ho an'ny malagasy na ny frantsay na ny anglisy na ny amerikana na komoriana na sinoa na japonais na australiana na arabo zany didy fosilana Mose zany, fa natokana ho an'ny israeliana irery ihany. Raha vao nanohitra an'izay teny izay ianao zany hoe tandrana io didy folo io dia mpanoty ianao ary mpandika lalàna, satria lalàna amin'ny teny hoe natokana ho an'ny israeliana. Ianao nitsofotsofoka tao mpanoty ianao mendrika ho atsipy any amin'ny elo mihitsy ianao. Izay aloha zany ny sary ray voalohany izay hoe mpandika lalàna izay nanao an'io. Ka ilay hoe inona ilay fandika an-dalàna io nataonao io, ary ny atao hoe mpandika lalàna atao hoe mpanota zany. Ora afaka antsika ny ten'Andriamanitra ry amin'ny bokin'ny Jaona voalohany faritantsika amin'izay zany ilay fahotana dia io ny fandikana an'ireny teny ireny dia mampanota anao. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaefatra. Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahaefatra. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Zay etra ny teny dia miteny mihitsy hoe izay rehetra mpanota no mandika lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Zany hoe ny olona mpanota zany no tia mandika lalàna zany, ary rehefa mandika lalàna ianao zany dia mpanota. Ary reto mpanota rehetra ilay ho any amin'ny elo, ary ny mpanota tsy mahazo miditra ny amin'ny lantilanta zany. Zany hoe ny hafa firenena rera izay nitandrana didy folo zany dia mpanota daholo satria nandika lalàna dia mitsipy any amin'ny farimy rehetra avy sy solofarina reo satria mpanota. Aza mety fitana reo ny tenin'Andriamanitra fa ny olona tsy marina izay atao hoe mpanota dia tsy mahazo miditra any amin'ny lantilanitra, ka aza mety ho fitahana. Korintana voalohany dia misy fananarana kely mandeha zany tena marina, mahafinaritra be ilay teny androany, misy fananarana kely manokatra tsara ny sainao. Korintana voalohany toko fahenina andininy fahasivy. Mahatsiro anie izao teny izao ay sady misy teny mahatonga saina, misy teny fananarana, misy teny hoe aza manao foana so matsipy any amin'ny elo any ianao, fa ny endra mahita ny loza ka mery, ny adala kosa mandroso kavo. Ka aza mipetraka ao amin'ny plasy ny adala mihitsy ny ianao, fa mivato ao aingana atao anaraka ny Elia. Ho an'ilay fanahy ho any amin'ny lantilanitra mot d'ordre raha ny avoaka ny Elia, baiko ny dikan'izay ho an'ny fanahy rehetrarehetra ho any aminay ho amin'izay nareo. Satria efa miantso ho aty moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina, ny olona tsy marina toa hoe mpanota, ilay mpandika lalàna, ilay ota ny fandikan-dalàna rehetra zany, ota zay miboreditsika ilay tsy famarina rehefa oriana kely eo. Izao tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra, aza mety ho fitahana mihitsy nareo. Ka ny olona mpandika lalàna zany dia olona tsy marina fa mpanota,
dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra, tsy ho any amin'Andriamanitra zany ianao fa aza rediredeny ny fiangonana izay misy ianao na ataon'ilay mpitondra fivavahana mirediredy fahatana ianao, fa olona ao atsipy any amin'ny ianao no tena izy, satria fandika-dalàna no ataonao. Zay ray aloha zay fa mbola fahitatsika le hoe inona le tena ota rehefa kely elo indray, fa mbola tsy eo aloha. Hidiny antsika eo amin'ny laharana faharoa amin'ilay fampianarana, hoe zantsika vita ao anatina atsasakadiny izy dia vita aloha ny fampianarana voalohany. Ity didy folo ty indray sy lalàna na Mosesy na Moizy dia tsy azo tandremana any amin'ny toerana akoatran'ny zanak'Israely, any Israela azafady indrindra. Ao Israela rery ihany no azo tandremana, zay indray ny faharoa zay. Ka raha ohatra io zany ka nitandremanao taty Madagasikara na taty France na taty Amerika na taty Aostralia na taty Japon na tany Chine na taty amin'ny faritry ny Arabo, dia efa mpadika lalàna koa ianao, satria ao Israela rery ihany io zay no lalàna no azo tandremana. Raha vaketsika indray ny teny Deutéronomia, ianao igny zao zava-dozana azo anao zao dia tsy mbola tonga saina ihany ve ianao? Aloha manoro-hevitra mahatonga saina amin'izay. Deutéronomia toko fahenina andiny voalohany. Deutéronomia toko fahenina andiny voalohany. Ary izao ny lalàna dia ny didy sy ny fitsipika zay nasainy avy Andriamanitrareo ampianarina anareo mba arahinareo any amin'ny tany zay alehnareo ho lovana. Ity didy sy fitsipika ity zany raha olona dia lazainy soatra masina mihitsy ny fa ary dada iavà mihitsy manao siny fa ao amin'ny tany zay holovan'ny zanak'Israely rery ihany, ao amin'ny tany zay holovainy zanak'Israely rery ihany, ao io no azo tandremana. Lalàna tsy azonao ivalozana mihitsy zany. Izany hoe izay nandika an'izany teny zany koa dia mbola mpanota indray, dia io no mahatonga ny teny hoe tsy maintsy mpanota nareo, satria zay le Andriamanitra tsy izy ny tomponareo. Zay ny vokatra nataon'i Jesosy, Jesoa Jésus Jesus nampianatra an'izany lainga zany, ary tena teny avy any amin'ny devoly mihitsy le miteny hoe tandremo ny didy folo. Devoly nampianatra an'izany, hevitra avy any amin'ny devoly zany ka mba tonga saina amin'izay. Zay no mahatonga namitenareo amin'izay hoe andao naraka ny Elia. Aza mety vonoany devoly tsony fa ampy zay. Be zay famonona nataon'izay, ampy zay. Be zay olona efa natsipiny le tsisy saindreo any amin'ny elo zay, dia ny devoly satana zany sy ny firongany. Aza manaiky tsony ianao, andao naraka ny Elia, ho any amin'ny Ahosoatsika, ho entiko any nareo, ho any amin'ny lanitra lanitra, ho any amin'ny dada malala dia iava. Tsy irinao ve zany? Maniry zany fa zany ny tena fiainana zany. Mazava be ny soratra miara-mijery sy miara-mamaky, miara-mahita, miara-mandre. Ahoana moa anao mbola ho fitana indray dia mbola anaiky ho fitana ve ianao? Natao ina zany ty diplôma be na professoranao ty, doktorana anao ty, ingénieur sy ny tena mpanao recherche ambony be anao, ahoana tsy ahitana ny soratra mazava be eo ambany masonao io? Asakasaka anao zay tsy mbola tonga saina fa anao ny ianao fa za fotsiny miantso hoe ho azy ho any amin'ny lanitra lanitra, ny fanahy rehetrarehetra ho any amin'ny lanitra lanitra manaraha ny Elia, manatona ny Elia, sangana daholo ndao andeha. Ray izay Deutéronomia indray 12 zao nefa ketsika indray teny manaraka indray ty fanaporofonana fa tena tsy azo tandremana akoatra ny ao Israela ty didy folo sy lalàna Mose ty, ka reo zay nampianatra anareo an'izany hoe mitandrina didy folo mampandoa-pafolokariana sy ny maro samihafa zany olona ny rahana devoly reo. Mahitsy be ny tenin'ny Eliako. Za koa raha mbola misintona azy koa hoe fanahy tokony hovonjeninareo ka manavotaingana ny fanahinareo, fa aza mety ho ampiasaina devoly tsony, efa fitaovana ampiasainy devoly ianao hatramin'izay miala atao amin'izay. Aza mijery kapoaka fa vonjeo le fanahy mba tonga saina, aza ty tena ny teny izy. Deutéronomia 12 izao ny didy sy ny fitsipika zay ho tandremanareo, haraina any amin'ny tany zay omeny avà Andriamanitra ny razanao anao olovana amin'ny andro rehetra iainanareo ambony tany. Tena ay. Ity izy ny didy sy fitsipika zay ho tandremanareo arahana any amin'ny tany zay omeny avà Andriamanitra ny razanao anao olovana amin'ny andro rehetra iainanareo ambony tany. Zany hoe amin'ny fotoana zay avy anao mazanak'isy eto ambony tany dia aza mitandrina io didy folo io, fa ao Israela rery ihany ny azondreo tandremana. Tsy azondreo entina
any France, tsy azo entina any Angleterre, tsy azo entina any Amerika, tsy azo entina any Chine, tsy azo entina any Japon, tsy azo entina any Australie, amin'ny faritsy ny arabo tsy azo entina any zany didy folo zany, interdit. Ao Israela rery any io no azo tandremana, mahitsy be ny teny io sady mivandravandra be ny soratra, ama tsy mila solomaso kosa ny tena maro fa te fangeza koa le izy io zay. Nefa jerevo nataonao nandika ny zalalany zany nao firy taona, lasa vadika mpanota ianao, ary io nena tonga anao mpanota. Ianareo zay efa nitandrina didy folo rehetrarehetra nefa ny tenareo olombelona rehetrarehetra tsisy afaka mihitsy nareo na ny ray azy. Dia tonga na miteny hoe manatona amin'izay ny Elias satria ilay mpitondra fivavahana zay miaraka aminao zay milaza fa mpitondra fivavahana nivoaka avy any tsy haiko zay neviny tany, miara-panota daholo rehetrarehetra reo, dia aza manaiky miaraka amin'ny mpanota ntsony fokizay. Fokizay ny fiangonana fiangonana ny mpanota, mpitondra fivavahana mpanota, inona ny mbola ipetrahanao? Jereo tsara ny zava-misy amin'izao fitsika miteny zao fa zava-dosa ny mitanga amin'ity planeta terre an'ireo teny. Aza mandromandro manana aretina raha olombelona fa efa loza be mahatsiravina nety mandeha ny fahatanterahany tenin'ny Elia. Dia koa tsy faly hoe misy zahatra miboaka etiko samy vo daholo fa le teny mandeha ny mahafinaritra efa ody zahay. Dia tsy fantaloha rovino io fa efa mandeha ny famantarana fa ody izahay, ho avy ny famonjena ny olona ho any amin'ny Ahosoa, fa tonga kosa ny fanapotehana eto amin'izao tontolo izao. Falifaly no any amin'ny lantilandrako tanteraka ny teny hitantsika eny ny toyny mandeha ho azy foana ny zavatra araka ny nanambarana anazy araka ny nanambarana anazy, dia tsy maintsy mandeha araka izany io. Zany teny rehetra miko antsika izany dia nambarany dada Iava amin'ny teny hoe aza nampiana dia aza ny esorana. Izany hoe tsy azonao hovaina mihitsy nyzany teny zany na kely aza, tsy azonao transformena, fa ny teny dia tena milaza mihitsy ny hoe aza nampiana dia aza ny esorana zany teny zany. Noho izany tsy azonao ampiana hoe azo entina ny Madagasikara, azo entina ny France, azo entina ny Angleterre. Ary tany remy tsara mihitsy manasoketa n'ilay zanak'Andriamanitra na manasoketa ny apôstôly araka ny tenin'ny apôstôly. Dada Iava mihitsy ny miteny ty ary manao siny dia tsy azonareo kitihana na iza mikitikitika an'izao teny izao dia voly zay no izy. Fa tsy misy mihitsy ny zanak'Andriamanitra zany mikitika an'io, fa raha Jesosy Jesoa kosa aloha dia mikitika an'io mihitsy izy. Dia Jésus Jizasy ny kitihany tsaratsara, na sainy tandremany hafa firenena io dia io ianao nitandrina io, vo tsaratsara ianao zay, mo tsy tonga saina ihany. Maty amin'izao dia direct any amin'ny elo, ny fanjakan'Andriamanitra tsy hidirana mpanota vo nivakitsika teo. Ianao ty voapirofo fa mpanota tsy mahazo miditra ianao, ary aza manendrikendrika ny apôstôly hoe nisy apôstôly nampitandrina an'izany, fa lehibe ny io Andriamanitra io nga ny apôstôly amina. Fa raha misy apôstôly izay nampitandrina didy folo ny hafa firenena, efa ny amin'ny elo izy amin'izao tsika miteny zao. Anao hieritreritra tsara hasomanao foana fa tsy mety fantaro ny lalana lesy ny tokony atao zay mihitsy le zay. Deutéronomia toko fa 4:5 didina voaka ny dada Iava kasika ny amin'izao teny zao. Deutéronomia 4:2 dia sady miara mijery amin'ny écran moa tsika ho an'izay jery télé sy amin'ny internet. Aza ampinareo ny teny izay nandidiko anareo, ary aza ny esoranareo fa tandremo ny didiny Iava-Andriamanitrareo izay andidiko anareo. Nanavantravatra mihitsy ny dada Iava hoe azo hovavainareo izay teniko izay aza nampianareo izay dia aza ny esoranareo izay fa izay manampy an'izay na manaisotra an'izay teny izay dia mandika ny didiko izy ny tenin'ny Iava malalako. Ho ilay Andriamanitra Abrahama, ny Andriamanitra Abrahama mihitsy nanao zay tsiny izy hoe tsy azonareo hanampiana io, tsy azonareo hanaisorana. Ka ahoana nareo nefa mitandrina azy aty Madagasikara, ahoana nareo mitandrina ny didy folo aty France, ahoana nareo mitandrina didy folo aty Amerika aty, iza nampanao nareo azy zany, avy any amin'izy. Dia mazava be ho avy any amin'ny Jesosy Jesoa sy Jésus Jizasy izy nampanao an'io. Ny Andriamanitra anao zany mpampandika lalàna anao,
mpamietrereta. Mpanohitra an'Andriamanitra io tompoinao io. Zany ny fanaporofona fa tsy izy natsoina roatra amin'izay io. Ohatry ho tonga saina ihany. Mbola maly ihany ianao. Endry mahita ny loza ka mery, ny adala kosa mandrosoka voa. Maniry ka maniry Elia hibebaka anao anatona ny famonjena tena marina. Deo iaraka amin'ny Yehosoa amin'izay. Manarahany dadamala iayama. Fotoana ny famonjena zao naporofoko aminareo ny teny fa ny Andriamanitra anao, Andriamanitra mpampanotanao, nampandika lalànanao. Porofon'izany ianao mandoam-pafolo-karena io. Tandrana dito folo ianao dika an'io. Io dito folo tandremana ny sabata sy ny fadikoso io. Fahadalàna meo pampana io ataonao io e. Zao na toe adalàna meo pampana mihitsy ny io ataonao io. Miverena amin'izay. Fitiavana ny dikan'izao fampianarana zao fa tsy ho fanipazanao any amin'ny ela aloha ny voalohany, fa mbola fitiavana mamerina ny sainao aingana, faraparany. Hoe miverena aingana anao fa lozany eny mahazo anao raha mbola mipetraka anao e. Efa azonao ny porofo io. Tsy afaka mamaly tsony ianao. Ny farana ny teny koa izay ny dingana voalohany hoe tena tsy azonao hidirana tsony ho dito fosilana mosy io fa voatao. Ary ho aninao rehefa nahenao an'izany dia tsy mangalatahaka fa manatona ny Elia anao atao batisa amin'izay. Fa tsy ilay olona efa mpanotareo indray mbola dia hanangana fiangonana indray dia mody ametraka fiangonana dia mody hitsanga no pastera sy ny karazany eo. Dia ho avy indray dia mbola hanangona olona indray dia hoe izay koa tsy mitandrina dito folo. Zany ny fanao ny devoly, zany mandika lalàna tsy akijanona. Mandika lalàna tsy akijanona. Nefa ny saotra masina teny hoe tsy misy fisarahana ao aminareo. Ho azy resy lahatra n'izany fampianarana izany manatona ny Elia satria izany ny fampianarana nentin'ny Elia. Nanomboka tany amin'ny taona hoe tsy mahay manota intsony izay miaraka amin'izany Yehosoa zany ka izay toe tsy mahay manota tsy mitandrina dito folo intsony izy nydika izay. Tany amin'ny taona 1984. Zany ny fampianaran'ny Elia zany mahatonga ny olona tsy mahay manota intsony satria izay mihitsy ny fampianaran'ny Elia voalohany. Raha vanomboka ny aingany tondra n'izany teny izany ny atao hoe ambasa Jehovah Yehosoa izay nosorapotaka moa tamin'izany hoe pastera samboka tamin'izany dia izao. Tsisy olona mahay manota mihitsy rehefa tafaraka taminy. Tsy mety mitandrina dito folo ny dikan'izay. Tsy mety mitandrina dito folo. Zany ny fampianarana marina zany. Ka rehefa ianao zao fampianarana zao aza mangalatahaka fa manatona ny Elia. Andao iaraka amin'ny Elia ho any amin'ny lanitra izay te vonjena. Fa rehefa te tsipy any amin'ny elo dia toy izy milalaka alenao. Satria izay ny fahamarinana izay. Koritianina voalohany marana antsika anazy hoe tsy mety ny mangalatahaka satria misy lalàna napetraka izany dadamala iayava zany. Koritianina voalohany toko voalohany ny andininy fahafolo. Koritianina voalohany toko voalohany andininy fahafolo. Ary mananatra anareo ary rahalahy amin'ny anaran'ny Yehosoa tompontsika ilay voaositra mba iray teny ianareo rehetrarehetra ka tsy hisy fisarahana eo aminareo. Ny olona resy lahatra n'izao fampianarana zao dia tsy mahazo misaraka. Efa tany amin'ny taona 1984 no nitoriana izany teny izany. Ka tsy hanao voateoriana ty no mahiteny hoe izay efa mafantatra an'izany. Tena hoe aza manao resaka talataloha fa tsy mety izy. Dia tsy misy fisarahana eo aminareo fa mba ho tafakambana tsara ianareo mboka tafakambana tsara ianareo iraisaina sevitra. Zay angambany izay no ny fanazavana ny teny. Dia mirary izy soa antsika rehetra samy mitainao soany amin'izay fampianarana voalohany izay. Dia mba tonga saina hoe tsy misy mahazo misaraka ny eo amin'ny Yehosoa mazava be mihitsy. Rehefa resy lahatra ianao fa tena tsy azo atao intsony mitandrina dito folo dia tsy mahazo misaraka amin'ny Elia intsony ianao dikan'izay. Fa tsy hoe mody minoa fihetsen-dengonda hoe tsika tsy mitandrina dito folo fa ny andro fafito tandremana nefa ny fantatra fa ny andro fafitony zareo sabata ihany io. Ary tsy mety mihena kisoa satria hoe io zanak'Andriamanitra io tsy mihena kisoa izy amin'ny majiosi anazy mampime be mihitsy. Matahotra kisoa ve ilay Andriamanitra ny dikan'izay. Zatra namboariny ko atahorany mihinana mihitsy nytika raha zany Yehosoa zany mihinana tsara mihitsy zany. Mpamorona ko atahotra ny zavatra ny foroniny. Mampime be raha izany tsara zany. Fa zany hoe hitantsika fa raha vidito folo io tena marina ary tena tsisy tokony hipetrahana ao anatin'io ravitra intsony fa tena rava io. Zay ny lesona faharoa idirantsika zany zao hoe tena rava ve ny dito folo. Zay ny lesona faharoa indray zany zao fa lesona fahasivy moa zany zay. Zao tsika rivavaka aloha marana ny teny ho
ho any Dada Maria avany voninahitra mandrakizay. Saotra Dada Maria avany. Ny teninao dia tena fiainana ary famonjina ho an'ny olona. Mamerina ny olona tena hitodika ho any aminao, mba tsy ho very, mba tsy ho potika na ho simba, fa ho tafatodika ho any aminao ny olona, ho any amin'ilay fiainana mandrakizay fa nomaninao an'izay olona naraka an'izao famarinana zao, izay nomenao sy nampitondrainao any Ahosoa, ilay zanakao malalanao ilay tsy fonao indrindra, kanefa ny foinao indray, rehefa ny sisika monjy an'ilay fanahy, mo tafaferina any aminao. Dada malalaka iava, vonjeo ny olona, vonjeo ilay fanahy izay tokony vonjena aingana, ho averina sy ho ampidirina ho any aminao. Vonjeo ny fanahy Dada malalaka iava, avoty ny olona hitodika ho any aminao. Voninahitra anao mandrakizay. Matoka fa tena mihaino ahy ianao Dada Maria iava, mihaino ahy ianao Ahosoa, amin'ny famerenana ny olona ho tonga soa amin'izao fanjakana masina izao, amin'ny fiarahany amin'ny Elia, ho any amin'ny lantilanitra ho any aminao izay rehetrarehetra. Amin'ny anaranao Ahosoa anaovana ny vavaka rehetrarehetra izany, saotra indrindra azoko malala. Haleluia, amen. Izay indray ny fampianarana izay niarantsika teo, fampianarana lalana fahasivy iny dia mirahasotsika samy tena so andray. Ao amin'ny fitohizan'ny fampianarana indray manaraka velomatoy.